Mariana moa fa tena manana didy tokoa ny zandarimariam-pirenena indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra zao amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny satria dia ilainy izany fandriam-pahalemana izany mba hiarovana ny ain'ireo mpandeha avy amin'ny lafy valinoso izay mandeha amin'ny lalam-pirenena faha-efatra mampitoena Antananarivo sy Mahajanga eny hatrany amin'ny fahatridiana hatrany Diego izany. Eto Kiverina eto Andrenivohitra kosa ianao Mariana fa dia nataony fomba rehetra mba hiankinan'ireo voafonja eo anivon'ny fonjana Tanimora amin'Andriamanitra. Vita manko ny chapelle-na ny trano fivavahana izay tatan'ny FJKM eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Nandeha nijery an'izany ny mpanao gazetinay Vola Ravoavy sy Tsira Kotarson. Nazo chapelle vaovao ny fonjana Tanimora, fototra-afotrasa izay tafiditra amin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny fitandremana Antanimora. Miankina amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny fitandremana Antanimora fiarenana, saingy misokatra eo amin'ny finoana hafa ity chapelle vaovao ity. Andeha asina Tsangambato fahatseroana ity feno folo taona izany 2016 ity ny nanaovana izay asa pastoral izay. Dia zay no natonga an'izay hoe andao tsika hanangana Tsangambato fahatserovana ary indrindra fanitarana ny asa fitoriana ny filazan'ny tsara. Ankoatra ny asa fitoriana moa zany dia manatanteraka asa sosialy mihitsy zay, misy ny alphabétisation koa zany ety, dia misy ihany koa ny fampianarana zaitra, fampianarana andreo vehivavy atao fonja zany ny fiainana rehetrarehetra, indrindra koa moa aty amin'ny lehilahy zany dia ampianarana izy ireo rehefa mivoaka aty dia misy asa tanana ohatr'izany ampianarana an-dry zareo ahafahany miaina indray aty amin'ny fiarahamonina rehefa mivoaka ao izy. Ankoatra ny fitoriana ny filazantsara, maro ny asa tanterahan'ny fonjana Tanimora ho fanarenana ara-tsosialy ireo voafonja. Resaka hoe réinsertion de la personne détenue no resahana dia maro ny fomba entina mantanteraka izany fampianarana sy fanontaniana izany. Voalohany indrindra amin'izany ny fitoriana sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo voafonja. Eo ihany koa ny fampianarana ireo voafonja manao asa tanana toy ny rafitra, ny manao asa tanana mikasika ny hoditra, mikasika ny le bozaka fanaovana poketra sy arina ireny. Eo ihany koa ny fampianarana voafonja manao kabary, ao misy ao zao misy ny biblioteka izay ahafahan'ireo voafonja mamaky teny isaky ny fotoana mahamety azy. Dia eo ihany koa zany ny fanaovan'ireo voafonja fanatanjahantena na sport. Tsy miasa irery ny fonjana Tanimora fa miara-miasa amin'ny fikamanana mpanao asa soa. Amin'izao fotoan'izao dia mahatratra 370 ny fikamanana manan-tanteraka asa sosialy eny amin'ny fonjana Tanimora.